fa mbola eo amin'izay pejiny sosialy izay hatrany tsy eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena ihany fa malaza ihany koa eo amin'ny fanohanana ireny asa sosialy sy fanampiana ny mpiarabelona amin'ireny Andriamatora Andriamiaingo Bertin miditra tsehatra indray ary ny izy teny amin'ny commune Tanjombato izay misy ny trano fonenany ihany koa. Olona avy amin'ny fianakaviana sahirana 300 eo amin'ny fokontany Ankenieny Tanjombato no nizarany fikambanana fijery vaovaon'ny Tanjombato sy Andriamatora Bertin Andriamiaingo vary ny alarobia teo mariky ny fiaramentana amin'izao vanim-potoana Krismasy sy ny faran'ny taona izao. Fijery vaovaon'ny Tanjombato dia tonta be fikambanana izay miorina izay taritin'ny Andriamatora Welona zany le izy tena koa dia tsy mialonjapo ho an'ny mponina tsy mindrano tena mariako mihitsy zay eto Tanjombato tiako izao no miresaka Bertin dia ho ana Tsimondrano solombofidy Bertin fa olona tsotra manampy ara-sosialy manampy indrindra amin'ny fanatanjahantena izay nalalan'ny maro amin'ny tena manampy amin'ny sehatry ny finoana ny fiangonana manampy amin'ny sehatra rehetra izay misy ahafahana miara-miasa io hoe ahafahana miara-miasa io dia tsotra be nisy fotoana Andriamatora Welona nanao didipotsapô be dia varanasy izy dia nanampy nandray anjara ny tenanay tamin'izany zany hoe raisiko zany ho adidy amin'ny fiarahamonina andraikitra mba ahafahana mifampijery mifanantona mifanentana raha izay ilaina amin'ny mpiarabelona indrindra tia Tsimondrano. Efa hetsika fanaon'ny fikambanana sosialy fijery vaovaon'ny Tanjombato raha teo ny toy izao araka ny fanazavana eto ny filohan'ny fikambanana. Manana tanjona hoe mikajy ny maha-olona mijery ny tombontsoa ny vahoaka rehetra indrindra fa izy moa zany fijery vaovao ny Tanjombato dia voalohany aloha zany Tanjombato manokana mihitsy dia izao moa zany dia efa anisan'ny dingany ihany mihitsy tsy voalohany araka ny tenin'ny fanohana teo fa dia isaky ny mangataka izay nantady fanohanana dia manampy hatrany izy isaorana azy teny zany ny tompony hitay azy ka androtsaka ny fiantenana bebe koa ahafahana mitsinjo ny sahirana toy izao. Fankasitrahana trano no nasetry ny mponina izao fihetsika izao. Satria ny fanampiany dia faly mponina betsy izany dia mba mangataka zany izay mba ho maromaro kokoa izay ny fanampiana azonay.